Ianareo aino vakijery tonga maro eto tokolasy tokovavy ajaina. Ny voalohan-teninay dia manapitra ny arabo ho antsika rehetrarehetra zay voromaro eto. Ny faharoa dia misaotra makasitraka ihany koa ny fahatongavantsika be da be anio, indrindrindrindra moa isika mpiara-miasa sy anareo nivony aino vakijery. Misy antony tokoa matoa tonga ohatr' zao miantso antsika ohatr' zao ary manasa antsika mba hieno ampitoniana. Fanambarana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny itsy-bahoaka ny volana septambra 2024 sy no tombotsoa ambonin'ny firenena ho fandraisana andraikitra amin'ny fanavaozana ny rafitra ny tantana sy ireo lalàna mifehy izotra-pifidianana eto Madagasikara mba ahafahany mpitondra fanjakana ankehitriny roso malalaka amin'ny fanavaozana izay atao eo anivon'ny firenena. Izahay mpikambana valo amin'ny romaharitry ny vaomera-pirenena mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana na seny izay voalazana raha manaraka eto. Andriamatoa Andriamalazaray Andoniaina filohan'hevitra voalohany, Andriamatoa Jean-Louis Georges Razafindraibe filohan'hevitra faharoa, Andriamatoa Randrianarivo Nantoanina Tina Ifanomezatsoa filohan'hevitra fahatelo, Andriamatoa Fidiniafo Rozemarka mpapakateny voalohany, Andriamatoa Ravantera Zaka Mikael mpapakateny faharoa, Andriamatoa Dame Andrianarseny Retafarseny mpamolotsaina zokiolona, Andriamatoa Andriamaritaso Toanam-bahoaka Raraisoavy Manjaka mpamolotsaina, Andriamatoa Zapondrabary mpamolotsaina. Dia nametra-pialana antsitrako tsy mpikambana intsony eo anivony vaomera-pirenena mahaleo tena misana amin'ny fifidianana na seny eto Madagasikara. Izany fametra-pialana izany dia nataonay tamin'ny alakamisy 5 mars 2024 ary napetraka teny anivony fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny zoma 4 marsa 2024. Marinay fa telo volana lasa izay dia nisy ny fandaminana ny firafitry ny boromaritra teto anivony seny ka nametrahana ny filovaovao hitantana izany rafitra izany. Ambaranay fa ny laona ary nizotra tsara sy araka ny tokony izy ny fiara-miasa teto anivony seny. Eto am-pamaranana dia misaotra ireo rehetra izay niara-miasa taminay ary mirary sosady ho an'ireo izay mpikambana vaovao eto anivony seny mba aleo alasana amin'ny adidy lehibe miandry azy ireo ka hampateraka tokoa ny tanjony diany hoe fifidianana tsara homana andraisy andrahitra anjara antoko ny fitoniana. Sotrotoko. Ny fametra-pialana ataon'ny mpikambana atao anatin'ny boromaritry ny vaomera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana dia tsy maintsy misy aloha ny famoahany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ny fahitana fototra, ny fahabanga-toerana eto anivony vaomera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Izay le antsoina hoe constatation de vacance de poste zay avoakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Aorian'izay fahabanga-toerana avoakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zay dia mandefa fanasana ny avy eto amin'ny senia ho any amin'ireo rafitra rehetra izay manana solotena ato amin'ny seny mba anomanan'izy ireo ny fifidianana indray ny olona vaovao izay solotena azy ireo ato anatin'ny seny. Raha ny lalana velona dia andefa taratasy zany ny seny zao ho any amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara satria manana solotena iray tendrena ato izy, ho any amin'ny holafitry ny mpisolovava, ho any amin'ny fitsarana tampony, ho any amin'ny ianareo holafitry ny mpanao gazety, ho any amin'ireo fiarahamon'ny pirenena, ho any amin'ny
ny Sénat moa zany ny antenimieran-dolona efa tsy misy dia tsy isy zany ny fanasana ho alefany na ny fifidianana dia omena 12 andro ireo rafitra tsirairay ireo mba ahafahan'izy ireo manomana ny fifidianany avy dia rehefa vita zay fifidianany solotenany zay dia alefany any amin'ny filohan'ny fanavaozana ny République ny Madagasikara ary dia ny filohan'ny fanavaozana ny République ny Madagasikara no mandray didim-panjakana zay manendry an'ireo zay solotena ny rafitra tsirairay no laniny izy ireo tamin'ny alalan'ny fifidianana rehefa mivoaka zay didim-panjakana izay dia manao ny fiainana ny mpikambana vaovao eny amin'ny fitsarana tampony ary rehefa vita izay vao manao ny famindraim-pahefana amin'ireo mpikambana izay nametry ampialana ety amin'ny voamera-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana mandra-patendry an'le mandra-pafino le mpikambana vaovao zany mbola tsy misy asarotony seny izy aby no mandro-vidiny zay sa hoe afaka mandefana afaka manapateraka ny asany any ny boromaritra ny seny mandra-pahatonga ny famindram-pahefana dia mizotra toy ny mahazatra ihany ny asa zay atao eto anivon'ny senia ary mamita ny raharaha fanao andavanandro toy ny mahazatra ihany koa ireo mpikambana izay nametram-pialana mandra-pahatonga ny solo azy aorinan'ny aorinan'ny famindram-pahefana zany hoe ilay fametram-pialana napetraka tany amin'ny ACC ve izany fameteny ACC anio tolakandro isika no miandrya izay fanamarany ny ACC izay satria amin'izao ora iresantsika zao no mivory ny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mandinika ity raharaha fametram-paelana teto anivon'ny seny ity article 130 teo fa ny mpanatsateraka tsy afaka isolo na ovina na ovina ny asan'ny filan-kevitra ny toetra zany le filan-kevitra io jerena amin'ny tsy resaka olona tsy izay mpanotsaina ny olana fa le rafitra tanaramaso ny mpanatsateraka ny resaka eto oka tsy ho disitsika hoe zay malahelo fa tsy lasa fa tsy fanotsaina ntsony tsito tena resaka prinsipa zao zavatra taona izao ary tena resaka ny ataka any amin'ny tombotsoa ambonina Tananarivo renivohitra Madagasikara ary raha averiko indray tsy contesté an'le didim-pitsarana zay fa mametraka hoe misy décision misy mesure politique tokony ho raisina mba tsy sanatry ny vavaladimy lela anjaka ny gabraraka amin'ny eto amin'ny renivohitra Madagasikara décision politique andresanay à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle zay le izy zay faharoa verina ny fifidianana mety be aminay zany de mangatak'izay hoe rovina ny famerenana ny fifidianana ahoana asy ahoana ny fomba natotsanana zany fa izahay izay efa nirotsaka miaraka amin'ireo loalista anay de mbola vonona hiatrika an'izany fifidianana zany eto amin'ny tsy tanàna Antananarivo renivohitra